Wifi. Fandarana vokarin'ny sampany fampahalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Wifi. Renesinao isaky ny alatsinainy, alarobia ary ny zoma amin'ny valo latsaka fefany alina. Famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina. Wifi. Vahiny ny fandarana ho izitsika amin'ny tean'io ty Frank Ramarson talian'ny famoahana ny gazety Courrier de Madagascar. Miarabantsika indray ary tompoko lasy tompoko vavy amin'izao fandarana ho izitsika izao miaraba ihany koa ny talian'ny famoahana ny gazety Courrier de Madagascar Frank Ramarson. Miarabanao sinezy ary miaraba koa zany amin'ireo mpiainotsika amin'izao révision. Ya ny anisany anokafatsika ny resadresaka Frank Ramarson lafin'ny sosialy nefa koa mahakasika ny toekarena kapobeny dia ny anivon'ny jirama ny mahakasika ny jirondrano raha tsy ivona kely moa zany tamin'ny fiandohan'ny taona dia efa nanao lahateny ny Floradjel fa dia tsy ho voatana tsy hiakatra ny vidin'ny saran'ny jirondrano fa notakonana tamina resaka hoe isy ny angovo ho avozina amin'ny alalan'ny rivotra dia takotakona teo izy mipotra izy amin'izao fotoana izao tsy tana tsony anisany horesana tao amin'ny filankevitry ny gouvernement tao maly izy Frank Ramarson ary tamin'ny filankevitry ministra tamin'ny herinandro lasa dia hoe tsy maintsy misy ny fifampiresana ministra vao mandray fanapakevitra mahakasika an'izy io ny fijery ny Courrier de Madagascar an'izay. Raha tsy diso aloha ny fanapakevitry ny filankevitry ny gouvernement tao maly dia hoe miakatra 20% ny tarifin'ny électricité. Dikan'izany zany fa le filazana tany filankevitry ny ministra dia tsy dia nisy nanaraka loatra zay manjavatra voalohany tsara resana amin'ity fa maninona raha ohatra ianao mahita dia le ministry ny angovo dia olona avy amin'ny jirama ihany ary malala tsara ao inona aona no fomba hoe sy ny procédure fampiakarana ny ataontsika ny vidin'ny herinaratra eto Madagasikara. Aza adino sinesy fa eto Madagasikara ministère de politique nationale politique momba ny planification sy fijerenany azy sy fandrindrana ireo anaty ministère no tena asany zany hoe ny politique gouvernement zany zany resaka tarifa zany dia efa nomena an'ireo zay teo organe de régulation tsy any amin'ny jirama ihany ny jirama dia NORE organe de régulation de l'électricité any amin'ny tsoliky NOEMAS organe malagasy de développement any amin'ny ataontsika hoe momba ny régulation any amin'ny télécom dia misy nomerta misy une ATT zay tsy maintsy mifandamina amin'ny vidiny ataontsika hoe vidiny transport zany fitaterany zany tanety dia misy natao ATT misy natao ACM momba ny aviation ary misy na PMF za tsy miteny zay hoe organe de régulation sasa zany hoe no reo organe de régulation reo dia financier ataontsika hoe taxe parafiscale daholo zany hoe reo dépense daholo avy any fanjakana asany zany ohatra zany zao hoe ny ORE rehefa jirama dia mangataka aminy aloha hoe satria indrosa-taona no fanaovana an'io hoe zay dia mankata fisotrotana satria zao ny balance aminay ny resaka finance zao ny vidiny solika zao ny ataontsika hoe ny taux dollar etsetsetset zany misy zany paramètre tsy maintsy ajaina ao anatin'izay zavatra zay ka tsy hitako mihitsy le ataon'le conseil des ministres ny Floradjel le hoe mangataka ny baiko inona moa zany ianao amono an'le orinasa koa fa ngava ara-dalàna le orinasa zegny le manao kabary ambony vavahady fotsiny dia manao démagogie dia hoe mavita énergie éolienne sy zao mivandy énergie éolienne zao tsisy miteny tsony satria fantatra hoe atsara amin'ny 200 millions na 300 millions dollars dia miengagé anao an'le transition io zany amin'izay zavatra zay tokony mba asina ihany zany ataontsika hoe fahatserovatena amin'izao rehefa tenanao hitona fanjakana ilaina ihany zay ataontsika hoe fahaizana manao zay ary zay manahirana an'ity démagogie ity fantatsy zao fa tsy maintsy hisotrotro ina zany zao hoe manao conseil des ministres dia manao ana mipoapoaka be ianao hoe tsy maintsy jereny zao conseil de gouvernement mitena hoe de 18% ary marina ny conseil de gouvernement marina ny jirama hoe tokony 18% io amonana ny jirama olona firy
6 000 personnes dia anao aussi momba zavatra tsy mitovy tsy équilibré mihitsy ny compte ary zany tsy fantatry ny olona tsy équilibré ny compte anatin'le orinasa-mpanjakana ohatr'izay ary zany foana navoan'ny orinasa ohatrany am'izay satria tsy navely izy nigérer tsy navely hitatana araka ny tokony izy le mpitondra anatin'le fa tsy mbola tonga avy ny fotoana ohatra hoe hisy tany fanjakana amin'ny Jirama sa manahoana ny am'izay Franck Ramarsson izy zany mahazaka ny Jirama aloha vidiny io satria zavatra raiky moa re miteny an'izany misy hitaka ianao fa izy manam-bola vidiny io izy hitanao zay navoatsika tamin'ny Solima tsy libéralisation natao fa privatisation io zany zao lalaovan'le pétrolier fotsiny tsika monopole zao raha libéralisation karaha mbola ataony Solima mbola hoe tanàny fanjakana ny Solima de eto nilany libéraliseny io de lasaka anao fa tsy nisotrotrotra afaka nanao rôle tampon le Solima tsy sonotany vidiny solokotrany io ary anao fa zao manko reto mifanaraka de le vahoaka no mijaly Jirama ary mbola zay Jirama ko manao zay mbola izy zao no libéralisé le secteur tsy Jirama ary izy zao mamatirinaratra mbola ao ny iny ELEC EDM IDELEC ohatr'izay fa manina ny Jirama ary ny resahana am'izay hoe 18%. Jirama zany ny azy 18% ny azy ny ataontsika hoe ny fisondrotany fa Jirama mety mividy lafo no zay any amin'ireo mivarotra herinaratra aminy satria Jirama zany tsy manao distribution ka mivarotra herinaratra ka eo amin'ny lafon'izay zany tokony jerena kaiky tokony isy zany ataotsy réflexion étude de réflexion momban'ny politique énergétique etika fa tsy ny transition ko tsy teteza mity kory ny tokony anao zay ary tokony ama fa tokony mba mipetraka amin'ny toerany mpanao politique indrindra zany le mpitondra rehefa miresaka an'io Jirama io zany amin'iny fa hiditra amin'ny lafin'ny politique tsika tonga eto indray Franceman zany a tondra fanampiana fanoanana ny voaka malagasy 300 taona anoana izy akoatr'izay eo koa ny resaka mahakasika ny sorodalana indrindra ny amnistie Franck Ramarsson le 300 taona aloha de fa ataontsika hoe mba manahakona fotsiny ny zavatra tena tiany atao ny Franceman aloha ny azy tsy le amnistie aloha ny tena toravany eto fa inona ny facteur de blocage amin'io zavatra io fa l'expert juridique sadika zay nafarana zay matoandro rajoelona zao izy mba manaiky hoe nafarany ka rehefa midradradrada reo namany ao anatin'ny fitondrana hoe souveraineté nationale tokony le filohany aloha ny resahany fa ina moa zany ny antony nanafaranao an'ireo tsy misy hoe zany asena manao hoe comité d'étude de réflexion ny primature momba an'io asena manao am'izao nareo manafatsy olona vany de ohatry angara valomana any zany ohatrany taloha mahana conseiller étranger de faly hoe mitondra an'izao zay le fakatahaka tsy mety ao anatin'ny hoe anasy be l'expert juridique zany andeha ataontsika hoe anao fampitahana ny lalàna misy any amin'ny tany anglophone sy ny lalàna amin'ny tany francophone ny tany francophone moa de fa nyteny ny OIF hoe tsy mety aminy io ataony SADC io amin'io lalàna momban'ny amnistie ny azy zany de ny hoe l'interprétation-ny SADC manko de miainga raha momban'ny amnistie avy any amin'ny ireo zay texte zay ny texte ny tribunal pénal international rehefa ny tena hoe génocide crime de sang de rehefa zay ve zany misy zay no ataontsika hoe tsy mahazo ny texte ny tribunal pénal international iny rehefa miresaka izy de miresaka izy hoe momba ny any amin'ny Cambodge taloha hoe olona ray etsy mahery maty miresaka izy momba ny any Rwanda miresaka izy momba ny Soudan Béchir zany condamné ohatr'izao fa teto nisy ohatr'izany zao moa zany ary faharoa rehefa miresaka amnistie de amnistie politique resana fa tsy amnistie hoe droit commun sy rehetra zao manko mampifangaro ny mpanao politique manao ty resaka amnistie ity satria ao zay nisy condamné na amin'ny droit commun zay nisy condamné politique zany hoe zany apériode amiko zao de amnistie politique na hoe tsy te ozy de hoe manao saritsarina fitsarana ohatry zany kiny momba ngaratsika zany hoe io manko le tao ny toto tsy misy natao niverinan ngara valomana hoe tsy nisy cour de justice misy milalàna hoe rehefa tsy voasa tsara anao cour de justice ianao de CCO zany cour criminel ordinaire mitsara anao zay navo ngaratsika zay navo ny bureau zay navo fa ny olona ny kosa ny tsara ngavoninahitra CCO vola izy ny tsara sy votsatra ambody omby
tany amin'ny hôtely pavillon de Jade hoe kirakira vola taman'olona to de tratra am'izay ohatran'izany koa zany tsy resaka le anankiray moa zany de namany fa reny zao de inona qualifié revy azo amnistie politique fa ao anaty zany anatin'le amnistie misy hoe fifanodikodina volam-panjakana de manontany tena ary ny olona zay tena manahaka lalàna mihitsy tsy ny feuille de route ve ohatry no miteny hoe zay rehefa tafitra anaty feuille de route amin'ny 4 septembre zay anao vao reconnu ahoana zany ho an'ny tsika eto ireo ahoana ny fonctionnement ny fanakana zany nanomboka tamin'ny 17 mars hatrany amin'ny septembre 2000 volany voaka déplacement n'ireo mpanjakana ministre de ataontsika hoe fandanim-bolam-panjakana zay tsy ataontsika hoe tsy mifanaraka amin'ny lalàna zay tokony satria fanjakana tsy illégal izy ny fanjakana ataontsika tsy mahazo to fankatoavana resam-pirenena no mitondra teo zay période zay ve atao anatin'inona zany ataontsika hoe fomba hitsarana an'izay période zay sy fanitiko volam-panjakana zany zay ve zany ao anatin'le amnistie koa zany satria le olona nitondra hatraminy eo septembre de azo enjehana daholo zany olohan'ny lalàna satria zavatra tsy misy ataontsika hoe mandeha ao anatiny ataontsika hoe légalité zany zavatra nisy hatram'izay zany mety azo eritreretana hoe zany nisy notre corps ny tetezamita Franck Ramarsson le haute cour tetezamita tsara an'izy aloha zay nge zava misy ary tetezamita nge zany tokony farana amin'ny tontiry tokony zay mifanireny graduel fa zany hoe le tetezamita ve zaro zay nitona zany hatramin'ny 11 septembre ve tsy tokony ho tsarana ihany koa satria nanodikodiny volam-panjakana raha ohatra anatin'ny lalàna iraisam-pirenena satria ianao nge zany tsy na mitona fanjakana mamoaka vola tsy amin'ny anatin'ny lalàna tsy ko hitanao tsara ny article 30 ny article 30 ny feuille de route milaza tsara fa zay décision-nalany de annulé daholo zany ary ohatran'izany koa zany fanaovana fanodikodina volam-panjakana ao anatiny koa zay fa any ivelany Franck Ramarsson ataontsika andray melatra azo lazany hoe mitarika François Hollande amin'ny tsapa-kevitra tamin'izao faraparan'izao mifanahatsano ihany isy Nicolas Sarkozy ny mampametra-panontaniana maro de ny amin'ny hoe mety anoana ny fifandraisan'ny Afrika na i Madagasikara amiray amin'izy ireo zay mety ho voafidy eo amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny Afrika ny zava-misy ny tsy mitovy ny politique étrangère andreo France Afrika ihany fa taloha ny ataovy nisy zao tamin'ny androny de Gaulle sy Giscard d'Estaing miresaka momba ny Afrika de mitovy ihany tamin'ny ataon'ny Jomato François Mitterrand ka nianko rehefa français rehefa nivelany fa za mody miady tsika rehefa natiny manao élection fandretahana tsara fanafatsafy any mason'olona fanebaka mihitsy aza raha ohatra ny tena jereo fa rehefa tonga rehefa kosa ny intérêt nozonozono de mitovy ihany zavatra resany za inao mbola tsy nahitany hoe Andriamato François Hollande ny condamné ny Sarkozy hoe nanongana François Carbone nefa rany naniaraka tamin'ny Carbone tamin'ny voalohany tsy maintsy mandrainao atara izy nanomboka izy hoe hitanao hoe condamné ny Sarkozy tamin'ny Sarkozy tamin'ny Kadhafi non tsisy an'izay tao momba ny Syrie zao de tsy mangina ny socialiste raha tiako laizana amin'ny anao Sinezy tsika oka tsy hosodokany hoe rehefa socialiste zao de mandeha tsara ny relation miaraka aminy mety mahana ny soavaliny izy eto ary manana izy fa eo zany mety ny olona fotsiny tsy mitovy fa eo amin'ny lafiny hoe pratika de raha ihany ia soronanao Franck Ramarsson teto amin'ny fandarana androany ary sotra anao Sinezy mametraka ny mandrapitafa ao amin'ny fotoanantsika manaraka andray ary tompoko lahy sy tompoko vavy fandarana vokarin'ny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92 renesinao isaky ny alatsinainy alarobia ary ny zoma amin'ny valolatsakafo efa ny alina famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina